Mbola mamerina fiarabanantsika rehetrarehetra indray fa verina taminareo indray androany hariva satria manana vaovao tsara ho antsika rehetrarehetra. Faly zany izahay milaza aminareo fa lasa nalefanay any Maurice ihany koa ny victime fahadimy izay noraisinay an-tanana ary nanomezanay toky fa ho raisina tanàna koa ny fitsaboana anazy. Na dia tamin'ny voalohany ara efatra ny zakany volanay efatra ny nanaovana engagement dia satria nampalahelo hoe misy anankiray mbola tavela. Indray moa efa nentin'ny fanjakana ny anankiray moa zany tsy namaly ny antso fa nilaza hoe ny safidy tsabotena any Madagasikara no ny antony azy manokana tsy ho metintsika tsiny izy satria izay zany ny safidiny ary milaza izy fa afaka manaraka fitsaboana miaraka amin'ny fanjakana dia tsy ho metintsika tsiny. Fa ny anankiray kosa zay niaraka taminay foana nanao ny taratasy rehetrarehetra niaraka taminay dia namena toky izy hoe rehefa tsy ho alefa ny fanjakana ianao dia alefanay. Tonga ny alarobia raha tadiditsika tsara na tsy ny fanjakana reo victime reo juste alohan'ny andehanan'ny zareo iondrana anaty avion hoe tonga avy aty amin'ny présidence rapitso dia nanome toky reo ankizy ireo nandaika daholo hoe ye ho avy izahay fa nefa zareo lasa. Dia ity victime fahadimy ity zany anisany nanaiky koa hoe ho avy izahay amin'io fiantsona io dia nandeha tany Ambotsoroatra miaraka amin'ny fianakaviany dia niteny za tompoko mangataka mba ho alefa ho tsaboana any ivelany ihany koa ohatra ny tojo sy ireo ankizy anankiefatra izay nalefa ho tsaboana. Tena nangataka izy nitalao izy tao amin'ny présidence tao dia niteny rehetra andrasodiniana ao amin'ny présidence zany manao hoe dia mavita jerevinareo tsara reny manao ohatr'izao izy dia mavita. Io zao mamany nalefa notsaboana any Maurice nefa nyty zanak'olona izay mba nitalao nitomany nandoalika teo aminazy teo mba alefaso navelany teo. Ka izahay zany tsy afaka hijery fotsiny an'izany satria mandeha fotoana course contre la montre ny fitsaboana zany fa tsy mahazo miandro hoe docteur après la mort. Dia tonga izay dia androany any dia nividy billet andefasana anazy ary dia to dia nandray vol androany hariva. Izany no atao hoe fandraisana andraikitra fa tsy hoe zanga nanao an'io zanga naparano zanga so hiala bala eo. En plus efa niteny fitondram-panjakana hoe lazay fa tsy marary mila évacuation io. Ireo ankizy ireo dia narary dia sitrana dia manao rechute dia le rechute iny avy eo mahafaty dia ahoana ny fomba anaovanao hoe tsy mila fitsaboana. Ho anareo izay manontany satria be dia be mihitsy manontany fa ina zany le mamparary anazy dia mbola eo anatiny le atao hoe mitsabo tsika izao manao check-in santé zareo manao bilan total mihitsy tsy azo eo zany valiny zany. Ary manay ary izahay hoe sody sanatria efa 3 volana lasa zay depuis le 14 juin makaty manay zay hoe sody misy zavatra tsy hitatsony satria taraiky loatra le izy fa tsy olana na tsy hitatsika arany sanatria hoe inona exactement le namparary izay izany fitondram-panjakana etofena mafy io dia ny tanjotsika aloha dia ny manasitrana andreo marary. Fa rehefa avy eo mijery indray tsika inona marina le zavatra nahafaty satria araka le niteneniko iny nisy sakafo nahafaty, nisy dovay nahafaty, nisy ino moa ty aponitra nahafaty. Dikan'izay nisy fanampoizina natao akoatra ny zavatra hafa zay tsy fantatritsika izay ho hitantsika miandalana eny ihany. Za zany mangataka aminareo fotsiny tsy mora manao zavatra ary tsy zavatra tonga dia azo eo ohatran'izao tak fa mandeha tsikelikely io. Fitsaboana ny voalohany indrindra dia faharoa ny afantatra inona ny nahafaty inona ny nahatonga andreo ankizy ireo marary.
de tsy maintsy ampahafantarina antsika foana ny évolution zany rehetrarehetra zany sady miaro ihany koa ny sécurité ndreo ankizy ireo sy ny identité ndreo ankizy ireo. Za hitanareo tsy mamoaka sary zany mihitsy ka avoakako ny tarehany. Zay mamoaka tsy manina fa za tsy mamoaka satria be loatra ny olona mijery ny zavatra avoakako eto ka sanatria misy mireconnaître eny an-dalana eny reo de aleo tsy avoakako ny sariny. Faharoa manaraka an'izay inona mahatonga ny fitondram-panjakana matahotra mafy am'izao tsika miteny zao ny fitsaboana andreo ankizy ireo. Inona ny antony? Any mbola ivoaka koa zany resaka zany. Ary am'izao hitantsika hoe nafindra any Tanimora ifeno asiny. Ay moa zany izy io azo atao Tanimora ihany fa inona nandefasana azy tany Manjakandriana. De sa hoe lazaina hoe marary koa izy, soit izy marary noho ny fitazomana azy tao amin'ny hôpitaly de ino moa zany tratry ny infection tao satria olona tsy marary no tazomina ela be amin'ny hôpitaly de lasa infecté. Soit izy anaovan'ny zareo faux malady tiany atao mitsoka ao Madagasikara de mody lazaina hoe narary tany Manjakandriana de afindra ao Tanimora de aveo atao evasanna ny ivelany. Karaha io no avoakan zareo atao evasanna ny ivelany de efa tonga de minoanareo fa na izy ataon'zareo vonona na izy apitsoana. Tsisy akoatr'izay satria ny zavatra misy eto fait constant et non contesté. Feno asina sy mamany nanangona andreo ankizy ireo, ny recruter andreo ankizy ireo, izay teraka jona rehetrarehetra na kabeazana andreo ankizy ireo teraka volana jona daholo. Ankizy tsy fantatra no invitena, oeto ny namanao, oeto ny ravavinao, oeto ny zandrinao, oeto daholo. Aiza nisy an'izany hoe angonina daholo ny olona zany. Dikan'izay misy recrutement na olona natao sorona sy novonona tao. Zay ny vaovao tiako ampitana aminareo fa de ho hitantsika eo ny toyany. Mitsapitsika aloha zao 5 zay ny lasa nalefanay 7 zareo no marary anankiray mba mody nataon'ny fanjakana. De mizezizezy be ery sady mirehareha be hoe tena manao ny ataony. Ouais bah oui. Tant mieux pour tout zao ny raisin'ny fanjakana an-tanana ary to de nentina tamin'ny avion privé fa hitantsika fa na iny avion privé any Mamirahavantomanga nitondra anazy iny ara ny angambany de surfacturé na raha ohatra hoe 1000 ny tokony hofan'ny 1000 € par heure ny hofana avion ngamba nataony 10 000 € par heure le satria volam-panjakana ny manao an'izany. Nenay tompoko de nalefa vol tsotra satria izay ny zaka volantsika tsy afaka hanova avion privé, tsy afaka hanova jet privé fa zay kely an-tanana aloha ny ahiratra de mbola miteny any zay manakina tsy mila fanakanana zao fa fanomeza tanana no ilaina. Rehefa tsy mahay isobika mahay fatrambany rehefa ohatra ianao ka te handray anjara de afaka mandefa vola hitsaboana andreo ankizy ireo satria mbola ela fitsaboana. Rehefa ohatra ianao ka te hanao zavatra de afaka manampy sy manome sosokevitra ary manao zavatra any Madagasikara mba natevin-daharana ny 25 septembre zay anaovantsika hetsika lehibe tsy manaiky lembenana intsony. Zay mandrapeo daholo indray ary.